Raha-bahoaka ity tovolahy tamin'ny sary ity raha namaky trano tao amin'ny fokontany an-tany Malandy centre radio iny izy tafatsofoka tao anatin'ilay trano no tsikaritry ny olona ary izao ny fanenjehana izao ka tratra ny tompo-trano izay nanambara fa tsy tao an-toerana ary tsy voasambany no vaky trano tahaka izao. Za tsy tan-trano izy nagnano action iny za olo miditra amin'ny valo amin'ny fito sasany za miala trano za mbola votonga hely ampiasagna olo nagnantsy za anao modia fa vaky trano na lasagna zare nandodo azy afaka 4 minutes igny mo takitra le olo fa anao modia efa vaky varavaragna re fa takitra ato izy fa namaky trano na ary tsy sambako niany vaky trano za eo izy nagnotsiniagna milaza fa izy efa mbo mandamy ary mbo mandamy ka Mohamed zany agnarana azy hitanare misary soranazy avy aminare vakasa tsy avy aminare via izy ko avy aminare vakao izy ale honogno tsara be soranazy izy ko tsy avia izy ale honogno soranazy mo za tsy sambako za vaky trano izy ko avy mirigna anahy nagnako ny vonogno laste izy mo tany misy fanjakagna izy toka zera sesako ka mamono azy fa izy raha fa fatany efa fapiriny tsy sambako za vaky trano niany izy ko ratsatagna dimy to fa efa mandilatra isany vaky trano taminahta dikan'izany efa izy fogna magnano izy. Mafatrany ihany koa ny solotena ny andro masobokon'olona fa matetika isehoana vaky trano ao an-toerana. Ato zany le vaky trano zany ny mpiasa tsy fandriam-pahalemana io zany dia matetika mitranga ary miseho ny tena problema dia ity rehefa misy faty ato zany ny olona sahirana amin'le feretatory amin'ny faty any ry zalahy ty manao ny ataony zay zao ary amin'ny faty ary azy zao na eno maraina io hoe misy mpangalatra ry hoe namonjy an'le olona zany indraindray maty eo le mpangalatra vonony olonao zay moa fotoana araka ny anana io zany tsy dia afaka ny anana fa tsy maintsy mandray ndraiky zany mba mijena len'olona zany fa indraindray sao dia maty ny fotony olonao kanjo moa zany tena tratra tokoa fa namaky trano le madamakely mpampiaraka milaza izy moa fa boaka mivomandaminany raha araka ny teniny ary amety zany nanarany. Efa misy ny paikady hoentin'izy ireo saingy ilaina fanamafisana ny fiara-miasa amin'ny mpitandro filaminana nefy izany ho hiatrany ireto solotena ny vahoaka ireto. Telo mirahalahy tamin'ny sary ireto no anisan'ny naman'ireo dalindalany maty voatifitry ny zandary teny maro sakony herinandro lasa teo. Akoatra azy ireo dia mbola misy namany hafa ihany koa mbola karoiny ary ataony zandary azalambo amin'izao fotoana izao. Araka ny hitantsika dia fa misy ireny vokatra azo ireny ary ny hetsika izay atao moa dia tsy mijanona fa mitohy hatrany koa mbola manentana hatrany atsika vahoaka zany mba hifandray an-tanana hanao ny tana maro fandriam-pahalemana miaraka amin'ny mpiantoka ny fandriam-pahalemana rehetrarehetra zany mba hitohizan'izany vokatra tsara izany. Mitohy hatrany ny fidinana ifotony sy ny fisafoana ataon'ireo zandary eny amin'ny lalam-pirenena amin'izao fotoana izao ary ny fanaraha-maso ireo toerana fantatra fivaritra mena amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay ihany koa. Araka ny hitantsika zao dia eo am-pamaranana ny dia lavitrezaka izay nataon'ireo zandary izay miasa ao amin'ny vondrotom-paritra Mahajanga atsika izany no atao dia misy tanjona roa miavaka tsara. Ny voalohany dia ho fanamafisana ny tanjaka ara-tsaina sy ara-moraly ho an'ireo zandara izay miatsehatra manao ny fampandriam-pahalemana ny lalana izany. Faharoa manaraka izany moa dia fa ao anatin'ny sady ny hetsika na ny opération ho fiarovana ny vahoaka sy ny fananana izay famezivezy amin'ny lalam-pirenena iny. Akoatra ny teny amin'ny lalam-pirenena ny fajianana tanterahina izay adia lavitrezaka izay ihany koa ny teto Mahajanga tampon-tanàna ka ny fisafoana ireo elakelan-trano no nataon'ireo mpitandro filaminana avy eo anivo ny zandary mari-pirenena. Ambazotra mpangalatra moto ahitana azy roa lahy hita amin'ny sary ireto indray noravany mpitandro filaminana avy eo anivon'ny polisy pirenena ho an'ny komisariat central Mahajanga. Izy ireo fantatra fa anisan'ny tompon'antoka tamin'ny fangalarana le motocross teny amin'ny fokotany mahavoky avaratra ny 9 volana janoary lasa teo. Voalohany amin'izany dia makasika an'ity halatra motocross ngeda dia ngeda ity izay niseho tao Mahavoky Atsimo ny 9 volana janoary zany tamin'ny latsinainy zany. Rehefa nitranga io halatra io nahazo vaovao ny polisy pirenena teto amin'ny polisy urbaine ary dia nilatsaka avy hatrany ora vitsy monja tao arenan'izay dia voasambotra ny olona anankiroa ary azo soma tsara ny moto izay ho atolotra ny tompony amin'ny fotoana mahamety azy.
araka izany dia tafavelona amin'ny tompony ilay moto amin'izao fotoana izao. Araka ny nambara mantsy dia tambazotra mihitsy izy reto ka dia mbola mitohy amin'izao fotoana izao ny azalambo ataon'ireo mpitandro ny filaminana amin'ireo namany sasany izay nandray anjara tamin'izao alatra moto izao. Raha ho marihana dia ity amin'ny resaka alatra moto matetika dia tambajotra izy io, izany hoe maromaro ny mety ho tafiditra ao anatin'izay ka tsy mijanona treo ny asa. Raha roa ny voasambotra mbola eo ampidedavana izay mety mbola tafiditra ao anatin'izany izahay eto amin'ny polisy urbaine Mahajanga. Nanjaka izay tsy izy ny alatra moto teto an-tanàna ny Mahajanga tao anatin'ny fotoana fohy ka dia mampitandrina ny mpitandro ny filaminana fa tsy hitsitsy amin'ireo mpanao ratsy rehefa tratrany izay patsa ray tsombo vava izay.